Nanatanteraka fihaonana tamin'ny mpanao gazety kosa androany ry zareo teo anivon'ny Crac na ny Cercle de Réflexion d'administrateurs civils. Izy ireo moa dia manana ny ambarany manoloana ny fananganana ny governemanta ankehitriny. Ny sehatra ifampisaintsaina ny administrateurs civils na ny Cercle de Réflexion des administrateurs civils Crac dia manantena ny fijoroana governemanta voalohany amin'ny Repoblika fahaefatra tsy ho ela. Mankasitraka ny filoham-pirenena tamin'ny lalatsaina nizorany ka nanindren'olom-baovao eo amin'ny toeran'ny Prime Ministre izy ireo. Manantena ny tohizan'izany hatrany amin'ny ambaratonga rehetra sy amin'ny fitondran-dra ara-panjakana arak'izay azo atao ka hanome lanja ireo teknisianina mpandimby na ny principe de relève. Araka ny tolo-kevitry ny Crac dia mba olona tena vonona Nanatanteraka tokoa ny fanarenana ny fitantanana ara-panjakana izay lalana makany any fahamarinana toerana fanjakana no tendrena ho mpikamana amin'izany governemanta izany. Fahatelo, rehefa nandinika ihany koa izay mpikamana ato amin'ny Crac manoloana ireo fanamboavana napetraky ny filoham-pirenena dia manolotra ireto mahazo tsivana ireto mba hanendrena ireo izay mpikamana ao amin'ny governemanta. Ao anatin'izany ny fanomezan-danja, ny fahaiza-manao ara-teknika. Ary farany olona manana fahavononana marina takin'ny vanim-potoana amin'ny fanavaozana ny fomba fitantanana ny raha-panjakana na ny manana ny compétence ny réforme de l'administration. Fahaefatra farany, miantso ireo mpikatoka politika manam-panahy izahay mba ampitsahatra ny fifandrorintan-kevitra fa manakorotana ny fitantanana raha-panjakana izany sy ny asa-panjakana. Nomariany teo anivon'ny Crac fa tsy nanolotra olona atao minisitra izy ireo. Raha misy olona nitonona amin'ny anaran'ny Crac dia lavinay maron-drano fa tsy avy aty aminay zay satria zay mbola tsy naniraka olona hitondra CV ho eny an-tanana renina. Zay aloha zany tsara ho mariana zay. Fa roa manarak'izay raha misy fiantsonanay mazava ho azy izahay reto maneho fahavononana mandrakariva amin'ny fandraisana andraikitra ho an'ny firenena. Fa nenay tianay apetraka dia ilay lala-kevitra hoe fanarenana ny administration publique hitondra ho any amin'ny fampandrosoana sy ny fahamarina toeran'ny fitondram-panjakana. Mitaky ny hanaovana fanadihadiana ho an'izay olona apetraka eo amin'ny toeram-minisitra ihany koa ny Crac. Ity sehatra ity izay mitaky ny hanomezana sehatra ny teknisianina mpandimby amin'ny fitantanan-dra ara-panjakana manomboka minisitra hatramin'ny tale isan-tsokajiny mba hatongavana amin'ny tena fanarenana amin'ny firenena.